Raha Jean-Luc Raga sy Didier Ramanuel natsahatra ny fitsarana ny faninjehanareo mpanao gazety roa avy amin'ny Madagasikara Matin. Io maraina io no fantatra fa tonga teny amin'ny fitsarana ny taratasy fisintonana ny fitoriana napetraky ny ministrim-panjakana Arivo Rakotovao. Mpanao gazety sy vahoaka anjato no tonga nitsaina azy ireo nivoaka avy ny Tanimora. 20 Janoary 2024, 20 Jolay 2024, nanamarika ny enim-bolana voalohany nitondrany ny filoham-pirenena ny fahafenony ny fankatoavana iraisam-pirenena, ny fisokafan'ny Madagasikara amin'izao tontolo izao, ny fiverenan'ny fahatokisan'ny mpampiasa vola, ny fiverenan'ny AGOA izay nanome fanantenana indray ho andreo very asa tamin'ny taona 2024. Isany nanamarika izany ihany koa anefa ny fitokonan'ny mpianatra, ny fidiran'ny mpanao gazety roa tany Amponja, ny fahatratrarana Bois de Rose ny 3 miantona tany ivelany. Tsena be fanantenana, etsika fifanakalozana ara-baritra sy fiainona ny vinapam-pandrosoana ireo mpitondra ho an'ireo mponina ao amin'ny komina Ankadinandriana. Saika hita eto avokoa ireo vokatry ny tany, fa eo ihany koa ireo fanatsarana mety hoentina amin'ny fioaran-karena, ny mponina dia ny fambolena sy ny fiompiana. Nisongadina ny voninkazo izay isan'ny fiaran-karena mampalaza an'ity distrika ity. Ary farany maresaka avy any ivelany, miasarotra ny zava-misy eo amin'ny resehatra iraisam-pirenena manoloana ny fanadihadiana atao amin'ireo fiaramanidina telo nianjera tato anatin'ny 7 volana tamin'ity taona 2024 ity. Sahiran-tsaina ny mpitondra fanjakana frantsay manoloana ny zava-nitranga omaly ary manonona ireo vondrona mpampiorohoro tompon'antoka tamin'ny fianjeran'ilay fiaramanidina algériana. Ny andindininy avy na antsaha na antanàna na an-dranomasina na anabakabaka miandrana asa mifanentana amin'ny fivoaran'ny fiarakarena ny malagasy. Izay no anton'ny états généraux de l'emploi et de la formation izay atao amin'ny CCI Ivato ny 9 Jolay 2024. Ny tanjona asa mitombo ary karena mitombo. Eo ambany ny fiahin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement ny états généraux de l'emploi et de la formation. Manitra sy mandroatra reky izy na sasalambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony maky sady mampalefaka ny hoditra. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony maky. Vovon-tsavony maky, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Na antsaha na antanàna na an-dranomasina na anabakabaka miandrana asa mifanentana amin'ny fivoaran'ny fiarakarena ny malagasy. Izay no anton'ny états généraux de l'emploi et de la formation izay atao amin'ny CCI Ivato ny 9 Jolay 2024. Ny tanjona asa mitombo ary karena mitombo. Eo ambany ny fiahin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement ny états généraux de l'emploi et de la formation. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra KOLO amin'ity takariva ity. Andrasana moa ny fahatongavan'ny talehan'ny famoahana Jean-Luc Raga sy ny tonian-datsoratra Didier Ramanuel izay ivahiny eto amin'ity fampahalalam-baovao ity amin'ity takariva ity. Famelohan'izay aloha dia atombontsika avy hatrany izany fampahalalam-baovao. 20 ora alina 4 sy 3 andro no nitazonana amponja ny talehan'ny famoahana Jean-Luc Raga sy ny tonian-datsoratra Didier Ramanuel avy ao amin'ny Madagasikara Matin androany tamin'ny 3 ora sy fahefany teo vao nivoaka teny an-tanimora izy ireo. Nahazo ny antsoina hoe ordonnance de fin de poursuite ny raharaha mahakasika azy ireo. Mpanao gazety sy vahoaka anjatony maro no tonga nitsena azy ireo teny an-toerany. Andindininy. Tamin'ny 12 ora maraina dia efa vory manoloana ny fitsarana tetỳ Anosy ireo mpanao gazety sy ny mponina maro avy etỳ amin'ny manodidina. Nahitana fikambanana samihafa ihany koa hatramin'ny avy ao amin'ny antoko-mpanohitra vitsivitsy niandry ny fivoahan'ny taratasy ahafahan'izy roa lahy mivoaka ny fonja.
tamin'ny ray ora no nivoaka ny fitsarana ny mpisolo vava ho ilira zafinjatovo ary nanambara fa foana ny fanenjehana azy roalahy. Rehefa voaray misy izy tsara ny fanatsoahana ny fitorirana tao amin'ny mpitoro telo amby rahalahy daty tamin'ny 24 voaray anay alohan'ny maraina 25 dia araky ny lalàna satria misy lalàna hoe manokana zany tahaka hoe adultère ny diffamation dia reny an'olona tokana izy tompony no manao ny fanenjehana an'izy ka raha mbola misy foana alohan'ny voan'ny didy ka tsoahany zay zavatra zay zay fitoriana zay dia mitsahatra hatreo fanenjehana an'ilay olona mitoriana noho izany dia foana hatramin'izao zany manomboka zao ny fanenjehana an'ilay olona ireo ajanona sy atsahatra ka tsy misy intsony ka noho izany dia afaka tsy misy azo tazomana azy intsony. Avy eo nanao diabe ny azo nifonjana tamora ireo mpanao gazety sy ireo olona marobe nanaraka azy ireo. Tao anatin'ny filaminana avokoa izany rehetra izany. Niandratra amin'ny 3 sy 5 ny rehetra ora izay nivoan'izy ireo nifonjana tany mora. Urakoraka sy hiraira no nandraisan'ireo namana ireto mpanao gazety roa lahy vao nivoaka ny fonja ireto. Fisaorana no voalohatenin'izy roa lahy. Misaotra era-po era-tsaina antsika mpanao gazety rehetra misaotra amin'ny firaisan-kina na ray minitra ary tsy nahatsiaro ho irery zahay. Faharoa misaotra ny ao amin'ny administration pénitentiaire fa dia niezaka mafy izy ireo tamin'ny fanamaivanana an'izany famonjana zany. Tsy ho anay ro laharery fa tsapanay fa ezaka nentindrareo nataondrareo nandritra ny fotoana maro. Fahatelo fisaorana era-po era-tsaina ho an'ny mponina sy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tamin'ny fanohanana. Ranomasy kosa no nanehoan'ny Didier Manuel ny hafaliny raha nahita ireto mpanao gazety maro tonga nitsena azy tety. Avy eo hatrany amin'ny 2 kilometatra ny azo anankiray dia nitongotra sy diabe no nataon'ireo mpanao gazety anjatony. No ity raharaha ity moa dia tao anatin'ny 5 andro izay ndray feo avy hatrany ireo mpanao gazety hatramin'ny tompony orinasan-gazety Isatsokajiny sy mpitantana azy ireny afa tsy vitsivitsy. Nandà nitsehoana amin'ny Prime Ministre eny Mahazoarivo ireo patron de presse rehetra eto Andrenivohitra tamin'ny fiaraha-misakafo izay tokony ataony alarobia izao. Efa nisy ny taratasy izay niarahan'izy ireo momba izany raha tsy ivana. Ny talata ho avy izao no tokony isy izany fihaonana angatahan'ny Prime Ministre fifampitaniana izany.
fa makasika hatrany izay ny asa fanaovan-gazety izay hatrany dia raharaha Jean-Luc Raga sy Didier Ramanuelina inona no zava-nisy omaly arivo. Tsy mifanojo ny filazan'ny filoham-pirenena sy ny ministrim-panjakana Rivo Rakotovao. Tsy nisy nandeha niala tsiny tany amin'ny ministra araky ny nambarany ny lehibean'ny orinasa-gazety, ny asan'ireo mpanao gazety niditra amponja ireo ho ny tale général ny vondrona La Vérité alina mbola tany amponja ireo mpanao gazety ireo. Ny andinindininy miaraka amin'ny Zorokodindrina. Ny andro vivoan'ny mpanao gazety Jean-Luc Raga sy Didier Ramanuelina tetỳ Tanimora ny mpanao gazety alina tsy nivoaka izy ireo. Antony ny zavantranga nanomboka tamin'ny 900 izay niazakazahan'ny Vaovao. Laza ny filoham-pirenena fanangataka tamin'ny mpanjakana Rivo Rakotovao mba hisintona ny fitoriana noho ny fitandrona ny fihavanana malagasy na eo aza ny voalazan'ny lalàna izay nambara fa manasazy ny mpanao gazety izay mandika lalàna na dia amin'ny asany aza. Ny sazy no arofanina fa ny fanagadrana dia ekena fa mety tafahoatra izany zavatra zany fa zay aloha misy eto amin'ny lalànantsika. Io androany arivo io ahako a no miteny azy a hoe sotominy zavatra iny a fa everiko a fa zava-dehibe a ny andraisana fanapa-kevitra amin'izany zavatra izany. Za mba te ilaza ihany koa ampanao gazety a fa raha manao an'izany izy handray ny andraikiny izy fa ny rehetra koa dia manana andraikitra eo anoloany izay fandeha andraraha tahaka izao aza manamarintena na iza na izy hoe zao ny netina zao ny tsy nety a fa dia io za hoe ny anatsara ny fiarahamonina eo amin'ny hoavy a zay ny kendrentsika ny sy ny filaminana eo amin'ny firenena zay ny kendrentsika ho fampandrosoana amin'ny firenena. Taorian'izany anefa na dia hita aza fa fiaona tamin'ny mpanao gazety ny karakaraina tao ireny toromarika ny filoham-pirenena nataon'izy ireo satria efa tamin'ny 7 ora alina izany dia nambarany ity misy mpanjakana ity fa tsy noho ny teny filoham-pirenena no namorina mpanao gazety fa fifandrifian-javatra ihany izany. Ty fanojoro-javatra zany fa zay lazaiko anao zay hoe rehefa tonga zany neny andrasany mety ho diso ny rehetrarehetra fa azadino fa tanatin'izay fotoana ela be zay dia tonga teto mpanao gazety namanareo zay tsy tononoko satria teny mihitsy izy mahatsapy zay fa taritiny olona sasasasany amin'ny lalana tsy satria mahatsapy zay am'izao fotoana zao fa atosika namanay zay mpiasa majinjinga koa fa ny lehibe sy tonona iala ina mono lazaiko am'izany ozy mifampitenenina nareo fa nareo zany fa tsy manola zay dia tonga teto amiko ny ray aman-dreny solotena ny ray aman-dreny nametraka ny fialatsiny nametraka ny fonana amin'ny aran'ny Didier amin'ny fanalana baraka anay telo miralahy sy olona maro samihafa. Etsakilan'izay nefa no tsy pian'ny tale général ny vondrona La Vérité fa tsy nandefa niala tsiny tany amin'ny ministrim-panjakana ny tompon'ny orinasa ny asan'ireo mpanao gazety ny gadra ireo. Tsy nanerantsika tsy nanerana azy aso fa filoham-pirenena dia lehibe no nanera azy aso dia matatesa ny fanasoana vaitalekotoa zany hoe nanofona zany teo zany dia mbola mariky ny famazina tsaina ary oetra tsy mazava fo. Mazava fa misy resaka tsy mifankahazo ao eo anivony samy mpitondra ankehitriny na dia tsy mifanohitra tanteraka azy ny ambaran'izy ireo dia misy toromarika tsy voahaja araka ny tokony ho izy ao. Isan'ny andrasana ny fampiarana ny tany tandalana ihany koa ny raharaha bois de rose ohatra raha oviana vo isigadra malaky tahaka ireny mba ahitana ny tena marina momba ny raharaha io. Fa namoaka fanambarana kosa ny masivo Amerikana androany mankasitraka ny fanambarana izay nataony ny filohan'ny Repoblika omaly izay nanome toromarika ho an'ny ministrim-panjakana Rivo Rakotovao isitona ny fitoriany isan'ny dingana lehibe ary finiavana goavana no nataon'ny filoham-pirenena ho ny Amerikana nampitony an'iny trangan-javatra iny ampatsivin'izy ireo ihany koa fa zava-dehibe ny fanaovan'ny mpanao gazety ny asany araka ny tokony ho izy efatra amin'ny taona 2024 dia nisy ity fanambarana ity no tokony ho sahanina tahaka ny raharaha sivily fa tsy eloka be vava ny resaka fanalana baraka araka ny tapaky ny komision'ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona nanantitra ny fahavononan'izy ireo hiary asa amin'ny gouvernemanta malagasy ny Amerikana ao anatin'ity fanambarana ity. Fa ny pejin'ny politika kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Panolorana ny politika mpanjakana na ny PGE fiverenan'ny mpamatsivola iraisam-pirenena fisokafan'ny fiara-miasa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ireo no tena nisongadina tao anatin'ny enim-bolana nandraisan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fahefana tsy mbola misy azo resahana kosa ny fahavitan'ny vinina izay napitrany.
enimbolana izay azo lazaina fa nampisy fanantenana ihany raha ny nambarany filoham-pirenena nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety Omaly. Mbola maro anefa ireo lafin-javatra maro mila atsaraina raha tiana ny idirana amin'ny tena fampandrosoana marina. Rahantsika ny andinindininy. 20 Jolay, feno enimbolana katroka androany ny nandraisan'ny filoha era-Jona Romampianina ny fahefana. Mbola maro ireo asa miandry ny fitondrana raha toka te hampandroso ny firenena. Isan'ny asa mbola miandry ny fanolorana ny lalàna samihafa momba ny teti-bolam-panjakana sy Pantsina sy ny lalàna ifehy ny fifidianana. Ireo karazan-dalàna roa ireo izay kitro faran'ny fitondrana tsara tatana. Ny fifidianana kominaly rahateo izay loza mitatao an'ny filoha tsy fanatanterahana izany amin'ity taona ity. Na izany aza nefa efa misy ny zava-bita ary azo lazaina fa nahafa-po ny filoham-pirenena Omaly. Mametraka fotodrafitrasa maharitra isika fa tsy fotodrafitrasa apetraka ao anatin'ny ray volana. Ary izany fotodrafitrasa izany dia tsy maintsy apetraka ho an'ny firenena ray manontolo. Misy lalàna izay mbola apetraka ihany koa amin'ireny fotodrafitrasa sasany ireny mila fotoana ny aminovana an'izany fa tsy ndray andro nahavitana an'izany. Fa za kosa dia efa nametoka fa dia androso isika, anao asa fampandrosoana isika, misy izay efa mandeha ireny, misy ny mbola ho ambarako tsikelikely reny zavatra ireny fa raha ny fijeriko azy aloha dia hoy za hoe miroso amin'ny tokony izy ny fampandrosoana. Fampitomboana asa sy fampiroboroboana ireo sehatra ara-ekônomika no lara-pameana ao anatin'ny politika mpanjakana. Programa izay mitaky enti-manana ny fanatanterahana azy. Fantarana efa izao fa 50 tapitrisa ariary ihany no azontsika avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena tafiditra ao anatin'ny lalàna feno teti-bolam-panjakana. Na dia teo aza ny zava-bita nandritra izay enimbolana izay, tsy ho tratra ny tanjona raha izao no afanganam-pandeha hoy ny mpahay toe-karena iray. Efa tsara raha toka ho azontsika le 300 voalazan'ny loi de finance initiale, izany hoe mahazo ny tanan'ny fiakaran'ny ari-karena eo amin'ny 300 hoe zany tsika. Dia fa ataoko hoe efa tsara izay zavatra izay raha ny amin'ity taona ity zany. Ny amin'ny taona manaraka kosa raha toy izao no rythme alehantsika zany dia mety ho sarotsarotra ihany zany ny ivoantsika ao anatin'ny fahantrana afaran'izay aingana azo atao. Mbola lavitrezaka ny lalana tongavana makany amin'ny fampandrosoana raha ny zava-misy eto amin'ny firenena no jerena. Teboka mila jerena manokana ny mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity. Ankoatr'ireo, isan'ny nanamarika ny enimbolana voalohany ny tondran'ny filoham-pirenena, ny fahafenon'ny fankatoavana iraisam-pirenena, ny fisokafan'ny Madagasikara amin'izao tontolo izao, ny fiverenan'ny fahatokisan'ny mpamatsy vola, ny fiverenan'ny AGOA izay manome fanantenana indray ho an'ireo very asa tamin'ny taona 2024. Isan'ny nanamarika izany ihany koa anefa ny fitokonan'ny mpianatra, ny fidiran'ny mpanao gazety roa tany Amponja, ny fatratrarana bois de rose intelo metona tany ivelany ankoatra ny sokatra sy ny sisa. Ny lafin'ny toe-karena kosa dia nampiakarina teo amin'ny laharam-boninahitry ny commandeur de l'ordre national malagasy ny masovoan'ny fondrona Europiana izay andaony Madagasikara Juillet rehefa navita ny asany teto Madagasikara nandritra ny 5 taona latsaka teo eo. Nilaza fa afa-po tamin'ny asa nataony ity masovo Europiana ity na dia isan'ny mafy indrindra aza izany noho ny krizy nandalo teto amin'ny firenena. Isan'ny vaovao nambarany androany andrasana amin'ny volana Oktobra izao ny fitomboan'ny vola ao anatin'ny 11e fed ho an'ny Madagasikara hatrany amin'ny 420 isanjato. Fanazavana eo amin'ny sariny Mikael Ramarolahy. Il y a eu une proposition de la Commission européenne après la visite du commissaire européen d'avoir une augmentation. Efa nisy ny vola 520 tapitrisa euro ampiasaina hatramin'ny 24 noho ny fivoaran'ny toe-draharaha dia nisy tosi-kevitra hampiakatra 420 isanjato ny vola io. Izany hoe tokony hampitombo izany ho 10,500 tapitrisa euro taorian'ny fandalovan'ny komisera Europiana farany teo. Tsy nisy nanakana izany ary tsy mbola nisy ihany koa ny fanapa-kevitra izay andrasana amin'ny volana Oktobra ho avy izao araka ny fahafantaran'ny firenena mikambana ao amin'ny fondrona Europiana ny drafi-pandaharana asa nasionaly izay efa ketrehana ihany koa. Manampiandry izany nisy ny famoahana 770 tapitrisa ao anatin'io 11e FEP io ary tokony hivoaka mialohan'ny faran'ny taona izany. Une valeur de 97 millions et nous espérons que cette décision financière seront prises avant la fin de l'année. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray fa tsy mpianarana ray volana sy fampitaovana 4,9 ariary toy ny teo aloha ihany no nomeny fanjakana ireo mpianatra. Fanapa-kevitra moa izay tsy eken'izy ireo ka mbola nanohizany ny fitokonana androany. Nisy ihany koa
Ny fanehoan'izy ireo ny atezerany mikasika indrindra ny fidiran'ny mpitandron'ny filaminana tao anatin'ny faritry ny Université Omaly sy ny fampiasan-kerina tao azy ireo na izany azy nefa nangingina tsy toy ny Omaly ny teny Ambohitsaina androany. Erinirina Rabarina mitatitra izay vaovao izay. Ratsaivina ny zavan'ny Omaly ny fanenjika hatrany anatin'ny faritry ny université ireo mpianatra sy ny mpitandron'ny filaminana. Efatra ny voasambotra saingy efa navotsitra avokoa raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro filaminana hatrany. Ankoatr'ireo nambaran'ny mpianatra fa nampiasa bala tena izy ihany koa ireo mpitandro filaminana nandritra ny fifanenjehana. Ity fihetsika ity izay tsy akasitrahany ireo solotenan'ny mpianatra ankoatra ny fangatahan'izy ireo ny hanomezana ny fahazakana, ny vatsim-pianarana telo volana sy ny fampitaovana miaraka amin'ny fampiakarana zato isan-jato. Izay mpianatra ety amin'ny anjerimanontolo dia manameloka tanteraka ny herisetra izay atao amin'ny mpianatra mianatra ety Ankatso, izay mariako fa mpianatra mitaky ny zoany mitaky ny fangatahany amin'ny fampiakarana ny bourse zato isan-jato sy ny régularisation des paiements de bourse. Manameloka ihany koa izay ireo mpitandro filaminana noho ny tsy fanajana ny asan'ny université izay toerana fianarana nefa anaovana herisetra amin'ny mpianatra. Tsy nisy fivoahana tamin'ny teo aloha, vatsim-pianarana iray volana sy fampitaovana 4,000 sy 9,000 ariary no efa ao amin'ny kitapo-bola ny université ankehitriny. 5 andro aty aoriana nanombohan'ny grevin'ny mpianatra teny Ankatso, namaly ny ministry ny vola fa tsy voatery hamaly izany fitakiana izany ny fanjakana. Ny vato-fianarana zany amin'ny ankapobeny fantatritsika fa vato-fianarana ny tsy droit nefa faveur izy fanazana zany fa nisako teo hoe raha mangataka ny mangataka fa mangataka koa arakaraka izay belatana no afana manao. Mbola sarotra araka izany ny fandidiana amin'ny tirarahan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ity. Andany ny fanjakana manao bemarenina amin'ny fitakiana, ankilany ihany koa nefa ireo mpianatra tsy manaiky lembenana. Ankoatra ireo mpitatitra, ireo mpivarotra sy ny mponina manodidina eny an-trano no tena mitondra faisana amin'ity olana ity. Tonga eto am-pelatanana kosa amin'izao takariva izao ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra androany. Araka izany ny tatitra izany dia antsoina hiatrika ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena amin'ny 30 Jolay ho avy izao. Ny lalàna moa momba ny tetibolam-panjakana izay nasiam-pantsiana no hodiniana amin'izany io volavorona-dalàna io izay lany teo anivo ny filan-kevitry ny ministra androany. Filan-kevitry ny ministra izay niresana koa momba ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana. Io ihany koa ny vondrom-baokam-paritra itsinjara-pahefana araka ny communiqué izay navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika izao ora izao. Hotohizako tsika kosa ny fampahalalam-baovao fanantenana. Ampandrosoana ny commune no lohahevitra nitondrana ny tsenabe fanantenana tao amin'ny commune Ankadinandriana tamin'ity taona ity. Fotoana hifanankalozana arabaritra sy iainona ny vinam-pampandrosoana ireo mpitondra ho an'ireo mponina any an-toerana fanantenana miisa 3 no andrandrainy ny ben'ny tanàna ahafahana mampandroso ny commune. Niavaka kosa ny fandraisany nanjara ireo vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ity tsenabe ity. Ny andindininy miaraka amin'ny Niandro Rendrenarso. Tsy latsaky ny 500 isan'andro mandritry ny 4 andro ny isan'ireo mpivarotra tonga mampiranty vokatra eto amin'ny tsenabe Ankadinandriana isan-taona. Etsika ara-toe-karena isan'ny goavana indrindra ho an'ity commune ambanivohitra ity. Tsy akita eto avokoa ny vokatry ny tany fa eo ihany koa ireo fanatsarana mety ho entina amin'ny fiarikaren'ny mponina dia ny fambolena sy ny fiompiana. Fotoana izay andrasan'ny mponina ny vinam-pampandrosoana commune ihany koa. Zavatra atsakefa vaovao mbola tsy fahita amin'ny maso tetỳ amin'ny tanàna tonga eto daholo. Fambolena, fiompiana, maro isan-karazany, ny asa tanana, rengany mba ahita zava-baovao zao daholo era Madagasikara ary misaotra roa manetsiketsika izay fa tsy ho tangazana tokoa ny tanindrazana eto amin'ny tanàna aprisika andreo mbola tany mangorangoraka fa eto dia mbola tsy ngazana mihitsy malina reo tsina fa tsy dia mba heniny kavatry mbo eto zany no mba hitanany hoe zao ny toetỳ fireneny commune izao. Hita teto amin'ny tsenabe fanantenana ihany koa ireo teknôlôjia mety hanala fahasahiranana ho an'ny isa-tokantrano toy ny herinaratra izay mampijaly ny ety ambanivohitra. Niavaka kosa ny fampiratiana ho an'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Tsy vitany nahalian'ireo tatsam-pandalo ireo vokatra nampiratiana fa izy ireo mihitsy no nanatona sy nanentana ireo tantsaha. Allo, vehivavy malagasy miara-miainga manentana antsika eto Ankadinandriana. Mivarotra panneau solaire izahay, 4,000 ariary ny vidiny. Mandeha herin'ny masoandro. Maharitra taonany maro.
maro raha itsika hividy labozy mandany vola fa ity maharitra amin'ny taon'ny maro. Fanantenana telo andrasan'ny komina Kadinandrina hitondrana fampandrosoana ho an'ny fatra raha nambaran'ny ben'ny tanàna. Antony nampitondraina ny anaran'ny hetsika tsena be fanantenana. Mbola manantena hono ny komina Kadinandrina ho vita ny lalana tamin'izany fotoana izany. Faharoa, nisy zanakay teto Kadinandrina nilatsaka ho filoham-pirenena tamin'ny présidentielle farany teo. Ka mbola manantena zany zay fa afaka 5 taona manaraka dia izy indray no voalohany nampanantenana ny vahoaka fa hoe isy fiovana. Hatramin'izao aloha mikena fa le olona mitondra ny ova fa le fari-piainany aty ambanivohitra mbola tsy tsanay izay fiovana. Nanomboka ho malika tsy hifarina raha tsy amin'ny alahady ho avy izao ny tsena be fanantenana ao amin'ny komina ambanivohitra Kadinandrina. Vokatra maro lafy avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana, fifanakalozana ara-barotra maro samihafa, miampihetsika ara-kolontsaina isan-karazany mampiavaka ity komina ity no anamarika izany. Raha vao miresaka an'izay Kadinandrina izay hatrany dia avy hatrany dia ny mbiaon-tsaina dia ny voninkazo fianakaviana anarivony maro no mivelona amin'ny fambolena voninkazo any an-toerana. Ny fampiroboroboana io seha-piariana io no ahafahana manome asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny fanofanana azy ireo matianina. Ohatra tsara, alay tahaka ho an'ny faritra rehetra manerana ny nosy ny tahaka izao raha nambara ny ministry ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa nitokana ny ivitoeram-panofanana voalohany makasika indrindra ny voninkazo eto Madagasikara androany. Ny Andro Andrena Soatrano no mitatitra ny andindiny. Avy eto Kadinandrina avokoa ny 700 ny voninkazo amidy eto an-drenivohitra. Isan'ny tena mampalaza ity faritra ity ny fambolena glaïeul ho an'ity raim-pianakaviana iray. Mpivarotra voninkazo ity mahavelona ny fianakaviany ny fambolena sy ny fivarotana voninkazo. Anetsy ny isan-kerinandro ny vola miditra aminy rehefa avy mivarotra voninkazo eto an-drenivohitra izy. Seha-piariana no trandrahin'ny fatra nomezana asan'ny tanora indrindra fa ireo nialan-darana tamin'ny fianarana ny fambolena voninkazo. Tsy latsaky ny 500 izy ireo raha ny salanisa avy amin'ny ben'ny tanàna. Misokatra ho an'ireo manana ny mari-pahaizana CEPE, ny lalam-piofanana fambolena hazo voninkazo, ny fanaingona tanàna, ny fitantanana ary ny fikirakirana solosaina. Mahatra 3 taona ny fampiofanana izay azahoana mari-pahaizana. Tanjona ny amatiany ireo tanora amin'ny fampiasana teknika moderna mba ho mari-toerana ny famokarana voninkazo. Misy fotoana zany mialafo ny glaïeul satria noho ny toetrandro dia eo zany no dinianay hoe ahoana no fomba ampitombo an'ilay vokatra ho tombontsoa an'ilay tantsaha. Ohatra tsara ilay tahaka ny eto Kadinandrina raha nambaran'ny ministra Horace Cassien. Amin'ny mahatoeram-piofanana tokana mahakasika ny voninkazo eto amin'ity tanàna ity, nanaovany antso ireo tanora ny amin'ny faritra hafa andrato ity karazana lalam-piofanana vaovao ity. Fandarana asa tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny fanjakana mahakasika ny famoronana asa. Ny filana arakasa ny tokony hovaliana amin'ny alalan'ny fanofanana mahakasika izany. Miainga amin'ny fanakalozan-kevitra amin'ny acteur économique zany hoe ireo mpandraharaha ireo no tsy maintsy ilaza aminay inona ny endriky ny mpiasa zay ilaindry zareo atombokay amin'ny les états généraux de l'emploi et de la formation zay ataonay amin'ny alatsinainy talata sy alarobia ho avy zao. Io no anefenay ny vina ho an'ny emploi et formation mandritra ny 5 na 10 taona ho avy. No tanterahana androany ny fanokanana amin'ny fomba ofisialy ny fitoeram-piofanana mahakasika ny voninkazo teto Kadinandrina. Lanonana izay natrehiny ireny mpiay neny fara Paulette Andriana Anarivelo. Eo amin'izay pejy ny sosialy izay hatrany dia 500 n'ireo mponina miisa anarivony eny La Réunion kely any no manana kara-panondro noho ny tsy fisiny ny fokotany misana azy ireo. Ny fitsimponana fako no antom-piveloman'ny fianakaviana ety ary 2 arivo ariary farafabetsany ny vola miditra isa-tokantrano isan'andro. Tonga teny toerana
androany ny fikambanana Winners Wheels nizara fanomezana toy ny bodofotsy, akanjoba ary paty. Michel Arnardjon no mitatitra izay vaovao zay. Fianakaviana sahirana miisa 300 mandrakitra ny La Réunion kely raha toa ka arivo no isan'ny olona amin'ny ankapobeny. 900 amin'ireo no ankizy lazaky ny 12 taona ary 700 kosa olon-dehibe. Olona 5 hatramin'ny 10 isaky ny trano sachet iray no hita ety. Tsy ara-dalàna ity tanàna ity ary tsy azo sokajiana ho fokontany. 590 ny olona ety no tsy manana kara-panondro ary tsy afaka maka taratasy-mpanjakana. Za zany tsy manana kara-panondro satria noho tsy fananan'ny La Réunion kely fokontany dia masahirana amiko ny tady résidence sy mifiraisana anambarako an'izany. Napaty ny dadako dia nankopiako ary tsy vita. Namaka résidence ary ray dia inona ny ataonay nefa tsy manana kopia tsy sisy kara-panondro. Arak'izany maro amin'ireo mponina eny amin'ny La Réunion kely ireto no mbola misoratra any amin'ny commune any ambanivohitra lavitra n'Antananarivo. Maro no tsy manana taratasy ahafantarana fa onim-pirenena izy, tsy manana kopia, tsy misy sora-pakohonana. Any ka toy ny olom-pona ny ankamaroan'ny mponina ety, tsy misy misoratra amin'ny fanjakana. Hetsakilan'izay amin'ireo zaza miisa 100, 700 ihany no mianatra, anton'izany mazava ho azy ny tsy fisiana. Le eo amin'ilay tsy fisiana izay no mahatonga anazy tsy mianatra. Eo amin'ilay fahaserana ara-bola izany mahatonga ny zanakay tsy mianatra. Tsy afaka mifidy, tsy afaka manao fifanarahana ara-panjakana, tsy manao afa-tsy ny fitadiavana ny an'ny isan'andro ny ankamaroan'izy ireo. 2,000 ariary isan'andro no vola miditra farafahabetsany ho an'ny tokantrano iray ety amin'ny La Réunion kely. Ny fitsimponana fako no asa ataon'ny ankamaroan'ny olona ety. Tonga teny an-tenana androany ny Winners Wheels, fikambanana vehivavy miisa 420, nanolotra fanomezana ho an'ny fianakaviana sahirana miisa 70. Mietsika taon'ny androany izany dia izara bodofotsy dia akanjoba dia paty alimentaire ho an'ireto olona azo atao hoe tsy manan-kely fa navereo nefa nohatra misy trano ihany izy dia izaran'izay amin'izao andro ririna izao. Maninay izany fianakaviana 70 azo an'ilay bodofotsy sy paty dia misy kanjoba pull 50 ahon'ireo 50 sachet misy pull anankiroa avy ao anatiny. Fihetsika iray izay nahafaly ny mponina teny an-toerana noho ny fahatsapan'izy ireo ny fanaovana ankilabao azy. Ny tombony isan'ny mponina eny La Réunion kely ny 20 Jolay farany teo no nanaovana ny fanisana farany ka nahafantarana fa miisa 10 ny mponina eny amin'izao fotoana izao raha toa ka 700 izany tamin'ny taona 2024. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia tosika sy fanampiana ara-pitaovana avy any amin'ny firenena sinoa no antony fitsidiana ara-pomba ofisialy izay nataon'ny ambassadeuran'ny Chine iangominina tamin'ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora André Moussarso Jean Anissé eo amin'ny fandraisantsika anjara amin'ny Jeux olympiques azafady izay atao any Chine ny volana aogositra izao. Marjona mitatitra ny andindiny. Fitsidiana foy ara-pomba ofisialy ny ministra fanatanjahantena sy ny tanora André Moussarso Jean Anissé no nataon'ny ambassador ny Chine namonina sy miasa eto Madagasikara iangominina izay nijery fotony ny fandraisantsika anjara eo amin'ny Jeux olympiques izay atao any Chine ny 20 volana aogositra ho avy izao ho an'ny tanora ity sehatra ity. Amin'ny alalan'izay mety ho fanohanana ataon'ny gouvernemanta sinoa ny fametrahana fotodrafitrasa mahakasika ny fanatanjahantena. Dia ihany koa moa zany ny resaka mahakasika ny tanora izay misy famatsianana fanampiana ara-pitaovana izay ataon'izy ireo zany amin'ireo maison des jeunes izay misy eto Madagasikara. Ka dia veriko fa tsara zany ny fandehan'ny fisotra ny resaka teo ary samy niaiky ny roatota fa mirindra tsara tokoa zany hatreto ny fiaramiasa ny gouvernemanta sinoa sy ny gouvernemanta malagasy ary indrindra izay no manokatra ny lalana amin'ny fiaramiasa ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny masovony ny Chine eto amintsika sy ny ministera ny rahambahiny dia mbola be dia be zany ireo tetikasa izay iarahana midinika sy hojerevana amin'izay fampandrosoana ny fanatanjahantena sy ny fampiroboroboana tanora eto Madagasikara izay.
anana solotena efatra isika eto Madagasikara dia eo ny taranja lomano, ny haltérophilie, eo ihany koa ny taranja fototra atletisme ary ny judo izay efa miatrika fiofanana amin'izao fotoana izao. Any Suisse, antenana sionona ho ny ministra tompon'andraikitra fa zava-dehibe ho antsika ny fandraisana anjara ary médaille volamena no ody eto Madagasikara amin'izay Jeux olympiques atao any Chine izay. Ka ny mazatra dia ny vaovao iraisam-pirenena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao. Miasarotra ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny fanadihadiana atao amin'ireo fiaramanidina telo ny anjera tao anatin'ny fito volana tamin'ity taona 2024 ity. Sahiran-tsaina ny mpitondra fanjakana frantsay manoloana ny zava-nitranga omaly ary manonona ireo vondrona mampiorooro ho tompona antoka tamin'ny fianjaran'ilay fiaramanidina algérienne. Ny andindininy eo amin'ny sarin'ny France 24. Any amin'ny faritra Gossi, manakaiky ny sistan'ny Burkina Faso nahitan'ilay fiaramanidina algérienne ny anjera omaly. Efa nandefa tafika frantsay ambina manodidina faritra nisy eo ny fanjakana frantsay marain'io. 40 namony ainy tao anatiny, ny 150 tamin'ireo mpandeha teratany frantsay avokoa. Raha ny vaovao nivoaka io marain'io ihany koa, nitsidika ny faritra ny anjeran'ny fiaramanidina AH5017 ny filohampanjakana malianina Ibrahim Boubacar Keïta sy ireo minisy mpanjakana miaraka aminy. Nanatanteraka fivoriana vonjimaiky ihany koa ny tao Élysée marain'io no tarihan'ny filoha Hollande andrinina zava-nitranga. Raha tokony hamonjy ny fihaonana tapony aty amin'ny ranomasimbe indiana ny filoha François Hollande ny alahady izao, ahembotra amin'ny fotoana manaraka izany ho an'ny diany ao amin'ny nosy La Réunion, Mayotte ary Comores. Ny safidy hijanona ao Paris ny filoha andaminy ety olana ety raha ny fanampim-baovao navoaka ny mpitondra tenin'ny Élysée. Raha tsy ahivona, omaly alina no nahitany ity fiaramanidina ity niaraka tamin'ilay boîte noire. Anansarotra ny anaovana fanadihadiana noho ny fisian'ireo mpioka islamista mivezivezy amin'io faritra io izay tsy mandry fahalemana. Raha ny vinavinan'ireo manampahaizana frantsay, asa fampiroroana no anton'izao. Antony izany tsy nahitany ilay fiaramanidina tao anatin'ilay radara omaly alina rehefa niainga tao Ouagadougou ho an'ny Alger. Raha ny zava-misy tao anatin'ny herinandro izao fahatelo ity fianjairana fiaramanidina ity. 700 no totalin'ireo efa namony ainy, taona maizina ny taona 2024 ho an'ireo kompania napakabaka. Araka ny fanolazaina antsika rehetra tany am-piandohana moa dia tonga somatsara eto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kolo ny ireo vahiny tsy izay izany fa Andriamatoa Jean-Luc Rahag izay italiany famoahana amin'ny Madagascar Matin sy Didier Ramanuel izay anisan'ny taliany tonian-datsoratra azafady ao amin'ny Madagascar Matin hatrany miarabanareo. Tonga somatsara eto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kolo. Miarabantsika. Araka izany tafavoaka somatsara tao amin'ny tany amin'ny fonja ianareo lahy, tsy verenantsika tsony moa ny resaka ny raharaha hoe natonga an'izay disadisa izay fa tao anatin'izay ihany koa nefa anisan'ny vaovao ilay firaisan-kina ny mpanao gazety tao anatin'izay herinandro izay savorivory tokoa. Nisy ny firaisan-kina ny mpanao gazety nanaraka akaiky ireny raharaha ireny, manahoana napozinareo ve ireny trangan-javatra ireny? Ny miarabantsika mpijery ato amin'ny KOLO TV dia misaotra betsaka amin'ny fanasana. Marina tokoa aloha zany tao anatin'ny ataoko hoe fotoana nanaovana gazety zany zay tao anatin'ny folo taona mahery dia ohatrany tsy mbola nahatsiaro tokoa ahako ny fisian'ny firaisan-kina ny mpanao gazety toy ireny. Amintsika malagasy moa zany zany firaisan-kina zany dia azo lazaina hoe valeur anankiray ananantsika malagasy ny mitambatra ohatr'ireny zany tena atao hoe efa tsy dia nisy firintsony na amin'ny sehatra hafary ary tohina tokoa zany ny fo faly nahita an'ireny firaisan-kina ny mpanao gazety ireny vonona ihany koa hiaro ny asantsika asa fanaovan-gazety vonona hiaro ireo namana zany izay anaovana antso-jay sy anaovana setrasetra noho ny fananana fahefana sendra mandalo dia matohina andro fo zany ary faly mirary tena mirary mihitsy ny tohizan'ireny fietsika ireny zany ary raha ny tena marina ane zany dia isika mpanao gazety zao no manome ohatra amin'ny resaka fampihavanana
indrindraindrindra fa isika afaka mitambatra na dia saratsara ny atao hoe ligne éditoriale izay samy mitondra ny organe de presse ny tsirairay zany dia eto zany dia amin'ny anaranay amin'ny rahalahy no anehoana fisaorana feno ny tafotafo era-po eran-tsaina tamin'ny firaisan-kinan'ny mpanao gazety nanoana tsy namelana irery tany amponja tany isaorana ihany koa eo amin'ny chapitre ny fisaorana vetivety fotsiny isaorana ihany koa ny vahoaka malagasy iray manontolo ary isaorana ny fianakaviana nanoana dia indrindraindrindra isaorana ireo mikarakara sy ny trotram-bavaka anisan'ny vahintsika eto ihany koa Didier Manuelina toy ny andatsoratra amin'ny Madagascar Matin akoatran'izay hoe fahitanao an'izay hoe firaisan-kina mpanao gazety izay atao anatin'iny raharaha iny ahoana kosa ny sisy ny resaka taty ivelany hoe somary mifandetika ihany nareo lahy tao amin'ny fitsarana izay tsy natrehana moa mameriny etony ny fiarabana ny mpijery ny fahita lavitra kolo zany tenako marina tokoa fa nandeha zay resaka izay dia mba anjarako angamba manazava kely eto hoe amin'ny rehefa fitoriana ohatra reny moa zany dia misy ny atao hoe paikady fiarovana dia atao anatin'ilay paikady fiarovana zany iny zany raha tsy hoalavaina ny antony nampisany iny dia mety marina fa tsy azon'ny olona teo velany izy dia ohatran'ny sidoka ihany ny olona hoe famely very zalahy reto fa paikady fiarovana atao amin'ny le fitoriana nahazo anay mirahalahy zany fahitanao an'le hoe firaisan-kina mpanao gazety dia mbola manamafy ny tenin'ny Jean-Luc hoe tsy napozina nanoana ny fo le mahita ny mpanao gazety na zarazarany ny fotopisaina ny ligne éditoriale tsirairay araka ny teny Jean-Luc raha hoe samy manana ligne éditoriale fa rehefa misy namana voaporiporitra sy voenjika ohatr'ireny dia naneho fiaraisakina tsy nisy avakavaka hoe ty Jean-Luc ntiakotiako kokoa na ty Didier ntiakotiako kokoa fa dia efa hoe mpanao gazety namana io ary iny ara ohatra nanetana ny olona hoe afaka mirahina ihany tsika rehefa misy ny tsy ny atson'izay atao amin'ny olom-pirenena iray ao anatin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay hatrany vahiny nareo mirahalahy eto manahoana ny fahitanareo zany hoe tontolo ny asa hoavy ny asa fanaovan-gazety zany eto Madagasikara raha maka ohatra tokoa zany sika tia Afrika zao dia tsy dia misy firy intsony izany hoe firenena mpitondra fanjakana amina firenena mampiditra ponja mpanao gazety zany vitsy dia vitsy ireo ohatra n'izany hoe Somalia izay fantatritsika tsara fa ny Shebab no mitatanao amin'ny firenena io mitovitovy amin'izay ve Madagasikara zendana ihany ianao zary ao anatin'ny lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra dia manome zo fototra malalaka ho an'ny olom-pirenena tsirairay afaka manao faneho-kevitra ary iny raha nitoriana ny gazety Madagascar Matin sy ny mpanao gazety ao amin'iny dia mazava tsara hevitry ny mpamaky taratasy ny mpamaky zany no mitondra ny heviny momba ny fijery ny raha anankiray amin'izao fotoana izao tokoa ny raha mijery ianao izy atsony moa zany no mitatitra zany hoe feoan'ny olom-pirenena zany feoan'ny vahoaka zany rehefa tena mijery ianao iza ny olona tokony ianao an'izany asa zany ny olona tokony ianao an'izany asa zany hitatsika ny zavatra ataony natsona ny vory izy ny-polo andro tsy hita zay nataony tohatry ny adikarama atombotsoa passeport diplomatika zany navela nataon'le eritreretina fa hosolotena ny vahoaka nandritry ny enimpolo andro ny voriny ro volana tao anatin'ny fito volana nitsanganany ity repoblika fahaefatra ity ny any mitondra zany ny feon'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia ny mpanao gazety sisa ireo mpanao gazety ireo zany no mamakafaka
hoe raha maka nyity fanapaka-hevitra ray ity moa zany ny tompony fahefana inona ny mety eritreritra hoe vokany amin'ny fitantanana ny ra-pajakana na vokany miantefany amin'ny vahoaka ohatrany tsy misy manao an'izany eny a sosotsika miandry ny loi de finance rectificative aiza ny andrim-pajakana marobe nge ministera nefa totriny efa mikatso totriny efa tsisy zavatra mandeha fisotsony efa nisy any moa ny vaovao mahakasika izay loi de finance izay a satry foana iresaka aminazy roalahy fa ny fotoana moa manapetra ihany tompoko lasy tompoko vavy ka dia ankasitrahana indrindra ianao Andriamatoa Jean-Luc Rahaga sy Didier Ramanuel nanaiky ny vahiny na dia tao anatin'ny fotoana izay tena nanahirina indrindra ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra KOLO. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra indrindra amin'ny fanohanana tsy tsatriko ny tsy tena zay hoe misaotra ny fanohanan'ny namana mpanao gazety, misaotra ny fanohanan'ny vahoaka, misaotra ny fanasan'ny KOLO anay ohatr'izao mba ahafahany milaza kely zay atao ponay amin'ny rahalahy. Ankasitrahana ianareo roalahy, ankasitrahana ihany koa tsika mpanao gazety rehetrarehetra, ankasitrahana koa ianareo mpijery any an-tokantrano any dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra KOLO tamin'ity takariva ity. Veloma tompoko.